Tsara toko fahasivy. I Abimeleka, zanakalahin'i Jerobaala na Gideona, dia nakany Sekema mba hifandinika tamin'ny anadahin-dreniny sy izay rehetra isan'ny fianakavian-dreniny, ka nanao taminy hoe: mba anontanio ny mponina rehetra eto Sekema ange, izay mety aminy kokoa, na ny hofehezin'ny 70 lahy zanaky Jerobaala, na ny hofehezin'ny olona iray ihany, ary tsarovy fa izao dia isan'ny fianakavianareo. Dia lasa ireto anadahin-dreniny Abimeleka namerina izany teny rehetra izany tamin'ireo mponiny Sekema, koa nanapa-kevitra ireo fa omban'ny Abimeleka satria avany any izy, ary nanome sekela volafotsy 70 avy tao amin'ny rakitry ny tempolon'ny Baala Berita ho an'ny Abimeleka izy. Izany vola izany no ifidianan'ny Abimeleka ireo olom-pona sy marivo salosana anaraka azy, ary tonga tao an-tranondrainy tao Ofra i Abimeleka, ka namono ny rahalahin'ny 70 lahy zanaky Jerobaala teo ambonin'ny vatolampy iray ihany. I Jotama, ilay kely indrindra tamin'ireo ihany, no sisa afaka satria nihery izy. Dia nivoro avokoa ny mponiny Sekema sy ny olona rehetra tao Betimilao, ka nakeo amin'ny terebinta tao Sekema, teo anilan'ny tsangam-bato, mba hanangana ny Abimeleka ho mpanjakany. Notantaraina tamin'ny Jotama izany, koa lasa izy nitsangana teo an-tampon'ny tendrombohitra Gerizima, dia nanandrapeo ka niantso mafy hoe: miaino ahy ianareo mponiny Sekema, dia mba hiaino anareo koa Andriamanitra. Indray andro dia nanapa-kevitra ny hazo ka hifidy mpanjaka ho azy, ka niteny tamin'ny hazo oliva hoe: manjaka aminay ianao. Fa namaly azy ny hazo oliva hoe: dia ho laviko ve ny hamokatra diloilo izay hanomezam-boninahitra ny Andriamanitra sy ny olona, ka andeha hitsingeva eny ambonin'ny hazo hafa aho? Ary hoy koa ireo hazo tamin'ny aviavy: ndao ianao hanjaka aminay. Fa namaly azy ny avy hoe: dia ho laviko ve ny hanome voamamy sy matsiro, ka andeha hitsingevaeva eny ambonin'ny hazo hafa aho? Ary hoy koa ireo hazo tamin'ny voaloboka: andao ianao hanjaka aminay. Fa namaly azy ny voaloboka hoe: dia ho laviko ve ny hamokatra divay izay mahafaly an'Andriamanitra sy ny olona, ka andeha hitsingevaeva eny ambonin'ny hazo hafa aho? Farany dia ny kirihitra tsilo no nitenenan'ny hazo rehetra hoe: andao ianao hanjaka aminay. Ary namaly azy ny kirihitra tsilo hoe: raha sitrakareo tokoa ny hifidy ahy ho mpanjakanareo, dia avy mipetraka eto ambany alokaloka ianareo. Fa raha tsy hanao izany ianareo, dia aoka hisy afo mivoaka avy amin'ny tsiloko ka handoro hatramin'ny hazo sederan'ny Libano aza. Dia hoy ihany i Jotama hoe: ankehitriny ary morariny sy hintsiny ve ny nataonareo fonina mpanjakany Abimeleka ianareo? Mety ve ny nataonareo tamin'ny Jerobaala sy ny ankonany? Araka ny soa vitany taminareo ve no navalianareo azy? Fa niady ho anareo ny raiko, ka nanao fivery ny ainy mba hanafaka anareo tamin'ny Midianita. Nefa androany dia nikomianareo ny ankonany, novonoinareo ny zanany 70 lahy teo ambony vatolampy iray ihany, ary nampanjakainareo tamin'ny mponiny Sekema i Abimeleka, zanakalahin'ny mpanompo vaviny, satria avanareo izy. Koa tahiny rariny sy hintsiny ny nataonareo tamin'ny Jerobaala sy ny ankohonany androany, dia ifalianareo ane i Abimeleka, ary
hifaliany anie ianareo. Raha tsy izany kosa dia aoka izy afo mivoaka avy amin'ny Abimeleka ka handoro anareo mponiny Sekema sy Betimilao, ary aoka izy afo mivoaka avy aminareo ka handoro any Abimeleka. Tao aorian'izany dia nitsoaka nandositra nakany Beera i Jotama ary nitoetra tany mba hihery any Abimeleka rahalainy. Ny fian'ny Israely nandritra ny 3 taona i Abimeleka. Tao aorian'izany dia nisy fanahy mampikorotana nalefan'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka sy tamin'ny mponiny Sekema ka nikomy tamin'ny Abimeleka ireo Sekemita. Izany no valin'ny herisetra nataon'ny Abimeleka tamin'ny 70 lahy zanaky Jerobaala sy hotodin'ny rany rahalainy izay novonony, sady Amalina ireo mponiny Sekema izay niara-nitsikombakomba taminy. Mba hamelezana ny Abimeleka dia nisy mpisakan-dalana napetraky ny Sekemita teo an-tampon-kavoana akaiky ny tanàna, ka izay rehetra nandalo tamin'izany lalana izany dia norobainy avokoa, koa nampandrenesiny izany i Abimeleka. Indray andro dia tonga tao a Sekema i Gaala, zanakalahin'ny Ebeda sy ireo rahalainy, ary nametraka fitokiana taminy ny mponiny Sekema. Nandeha nihody voaloboka tany an-tsaha ny Sekemita, ary nanosy voaloboka dia nanomana fety. Nakany amin'ny tempolin'ny Andriamanina izy ary nisotro sy nihinana, sady nanozina ny Abimeleka. Ary Gaala nanontany azy ireo hoe, fa iza moa isika eto Sekema no anaiky anjakan'ny Abimeleka, ary mba iza moa izy fa tsy zanakalahin'ny Jerobaala, ary tsy Zebola ve no nampitondrain'ny tanàna? Koa aoka ianareo tsy hivadika amin'ireo taranaka Amora ilay mpanorina any Sekema. Tsy misy antony tokony hanompontsika any Abimeleka akory. Engane ka eo ambony fahefako ny vahoaka Sekemita dia ahongako i Abimeleka. Avy eo i Gaala dia nanao tamin'ny Abimeleka hoe, amaroy ny tafika ao ka mivoa hiady amiko. Ary noho nyrenin'ny Jebola governoran'ny tanàna ireo tenin'ny Gaala zanakalahin'ny Ebeda dia tesitra izy, koa nandefa iraka miafina ho any amin'ny Abimeleka izy hanao hoe, indro tonga eto Sekema i Gaala zanakalahin'ny Ebeda sy ireo rahalainy, ka manainga ny eto an-tanàna hikiomy aminao. Koa izao an'io alina izao ihany dia miainga ianao sy ny tafika ao, ka miafena any an-tsaha. Ary raha pitso maraina vao miposaka ny masoandro dia tongava nafika ny tanàna, ka rehefa mivoaka hifanehatra aminao i Gaala sy ny olona pomba azy dia ataovy araka ny tokony afitsoka ao aminy. Dia niainga i Abimeleka sy ny tafika manontolo pomba azy no ny alina, ka ny zara no atokony 4 ary nandeha niafina tao akaiky ny Sekema. Ary rehefa nivoaka ny tanàna i Gaala ary nijoro teo anoloan'ny vavahady dia nipotra avy tao amin'ny toerana niafenana i Abimeleka sy ny antoko-tafika niaraka taminy. Nahita ireo i Gaala ka nanao tamin'ny Jebola hoe, jereonao fa misy tafika midina avy ao an-tampon'ny kavoana. Dia novalian'i Jebola hoe, tia fa aliky ny avoana no heverinao olona. Nanamafy kosa i Gaala hoe, jereonao fa tafika mihitsy ireny midina avy any avoana afovoany ireny, ary misy antokony iray hafa koa avy amin'ny lalana mihazo ny terebitan'ny mpanandro. Dia namaly azy indray i Jebola hoe,
aiza amin'izay ty vavanao nilaza taminay hoe iza moa i Abimeleka no tompontsika, ka tsy ireo ve nitafika no vingavinganao? Koa miainga ianao ankehitriny hiady aminy. Dia nivoaka ny tanàna i Gaala nitarika ny mponiny Sekema ka niady tamin'ny Abimeleka. Ary voatery nandositra izy fanenjehiny Abimeleka. Maro ireo maty, ny ampatrapatra mandra-pahatongany tena mba vahadin'ny tanàna. Ary Abimeleka dia nandeha nipetraka tao Aroma, fa i Zebola kosa nandroaka ny Gaala sy ny rahalainy tao Sekema mba tsy olona ho intsony. Ny ampitson'iny dia niomana ho any an-tsaha ny mponina tao a Sekema ka nampandrenesina izany i Abimeleka. Dia nalainy Abimeleka ny tafiny ka nozarainy ho antokony telo. Dia niafina tany an-tsaha izy ary rehefa hitany fa indreny ny olona nivoaka avy tao Sekema dia nipotra mely azy izy. Ary Abimeleka sy ny antokony niaraka taminy dia niroatra naka toerana teo ambavahadin'ny tanàna. Fa ireo antokony roa hafa kosa niroatra tamin'ireo olona tany an-tsaha ka nandringana azy. Nanohy niady tao an-tanàna i Abimeleka ny tontolo andro ka nahazo ny tanàna sy nandringana ny olona rehetra tao. Dia noravany ny tanàna ary nofafazany sira ilay toerana. Ary rehefa renimponina rehetra tao Migdala Sekema izany dia nidina tao amin'ny efitrano fierena tao ambanin'ny tempolon'ny Baala Berita izy. Ary nisy nampandriany Abimeleka fa tafangina miafinao ny mponina rehetra tao Migdala Sekema. Dia niakatra nakany an-tendrombohitra Tsalmona i Abimeleka sy nitafika manontolo momba azy. Ary naka famaky izy dia nikapa sampakazo ka nobetainy izany ary napetrany teo antsorony. Dia nasainy nanao tahaka izany aingana koa ny tafiny. Koa samy nikapa sampakazo iray avy ny miaramilany rehetra ary nanaraka ny Abimeleka. Ary netiny ny sampakazo ka natobony teo anilan'ilay efitrano fierena. Dia nodorany io mba amin'izay rehetra tao anatiny. Izany no nahafaty ny mponina rehetra tao a Migdala Sekema dia lehilahy sy vehivavy tokony ho 1000. Avy eo dia nakany Tebetsa i Abimeleka ary nanao fahirano ny tanàna ka nahazo azy. Nisy tilikambo fiambenana mafy tao avoan-tanàna. Koa nandeha nialoka tao avokoa ny mponina rehetra na lahy na vavy mba amin'ireo lehiben'ny tanàna. Nohidiny ny varavarana ary niakatra tena tampotrano izy rehetra. Ary tonga hatrany amin'ny tilikambo i Abimeleka mba hamely izany. Dia nanantona teo ambaravarana izy mba handoro ilay tilikambo. Kanjo nisy vehivavy iray nanjera vato lehibe iray teo andohany ka nahavaky ny karandohany. Dia natsony Abimeleka faingana ilay tovolahy mpitondra ny fiadiny ary nodidiny hoe raiso ny sabatrao ka vonoy aho. Fandrao ho lazainy olona hoe vehivavy no nahafaty ahy. Dia notrobaran'ilay tovolahy tamin'ny sabatra i Abimeleka ka maty. Ary rehefa hitan'ny vata-dehilahy Israelita fa maty i Abimeleka dia samy nody any amin'ny fonenany avy izy. Toy izany no namalian'Andriamanitra ny Abimeleka noho ny ratsy nataony tamin'ny rainy fony izy namono nahafaty ireo rahalahy ny 70. Novalian'Andriamanitra toy izany koa ny mponiny Sekema ka natsingeriny teo andohany ny ratsy rehetra nataony. Ary tamteraka taminy ireo ozina nambarany Jotama zanakalahin'ny Jerobaala.